Izay no mahakasika ny fa ivadika tanteraka ho any amin'ny lafiny fampianarana indray kosa isika amin'ny fahadimy volana oktobra ho avy izao no voafaritra ho fidirana ofisialy ny taom-pianarana 5 enina ambin'ny folo sy 4 araka ny tety andro mpampianarana izay navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena entina aminao ny andinindin'izany miaraka amin'ireo daty ny fanadinam-panjakana. Na dia misy amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana azy no efa nanomboka ny fampianarana hatramin'ny fanombohan'ny volana septambra teo dia ny 5 oktobra izao kosa no voafaritra fa fidirana ofisialy manerana ny tany Repoblika ny Madagasikara. Io daty io araka izany no arahan'ireo sekolim-panjakana manerana ny nosy araka ny tety andro mpampianarana navoaka ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia manomboka ny 1 oktobra ka hatramin'ny 12 desambra ny 3 volana voalohany ary misy ny fiatoana kely manomboka ny asabotsy 9 desambra ka hatramin'ny alahady 3 janoary 2024 izay isiny ny fialan-tsasatry ny noely. Ny 3 volana faharoa kosa dia voafaritra eo anelanelany 4 janoary 2024 ka hatramin'ny 12 marsa 2024. Ny andron'ny sekoly dia voafaritra eo amin'ny andro 17 20 ary 18 volana febroary 2024 ary ny fialan-tsasatra eo amin'ny pasika dia eo anelanelany 20 marsa ka hatramin'ny 3 aprily 2024. Ny 3 volana fahatelo dia ny 4 aprily 2024 ka hatramin'ny 9 jolay 2024 ary aorian'io daty araka izany no manomboka ny fialan-tsasatra lehibe. Mikasika ireo datim-panadinam-panjakana dia ny talata 5 jolay 2024 no anatanterahana ny CEBE. Ny alatsinainy 12 jolay ka hatramin'ny 20 jolay 2024 no anaovana ny fanadinana BEPC. Ny CAEEP dia ny 30 ka hatramin'ny 30 aogositra no anatanterahana azy ary ny CAPEP dia ny talata 20 sy alarobia 20 septambra no anatanterahana azy.